Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Socavitre, Baolay, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra ho anao ny vaovao. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Tsy tokony ametraka olana ny didim-panjakana mivoaka farany teo amin'ny fanafanana ny anarana sy ny sariny kandida ho ny filohan'ny HVM ariva kotovao. Tsy mitovy hevitra amin'izany kosa ny vondrana politika maro eto amin'ny firenena. Nanao fanambarana mitaky ny hanafoanana izany didim-panjakana izany ny kandida maro avy any Toliara androany. Niandry ny fametrahany chaîne spéciale ny aferan'Andramena unité le général ny Bianco fa avy misy dossier roa efa vita fanadadiana eo am-pelatanan'izy ireo. Misy tompona andraikitrim-panjakana voaroroy amin'izany. Totobatina Taninarenina, toerana fietsana ny vahiny ary trangany etsiketsika ara-toekarena isan'andro. Manodidina ny 4 tapitrisa ariary isan'andro ny vola mihodina eny raha farafahakeliny indrindra ary mpivarotra 90 no mivelona eny. Atsiaro manokana ny 1/12 ny volana May izay rahafatesany Bob Marley ny fikambanana Rasta eny Ambohimanarina. Favadiana ny filozofia ny Rastafari sy ny fahatsiarovany malagasy mahery fo tsy hita faty tamin'ny ady lehibe tany ivelany no tanjony mponina eny an-toerana. Foana ny aretina Ebola en Liberia ho ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana androany. Aretina izay nahafatesan'ny olona 704 mandritra ny herintaona. Mbola mailo hatrany nefa ny tompona andraikitra ary manamafy ny fiarovana mahalona ny aretina Ebola. Ny Atsipriana avy hatrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI Itos. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir.
Lefmet, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Hoandrendrehitra nanomana fanomezana ho anareo ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna. Feno petits électroménagers avo lenta amin'ny vidiny tena mirary ny laksianao. Misy aspirateur, mixeur, rice cooker, table de cuisson, haute aspirante sy ny maro hafa. Ahitana grands électroménagers ihany koa ny magasin Sharp tsara lalàna. Ohatra amin'izany ny congélateur, réfrigérateur, refroidisseur, na koa four encastrable sy machine à laver. Ho an'ny sofina sy ny masindray, manolotra appareils électroniques toy ny musique, microsystème sy TV LED Full HD ihany koa ny Sharp. Ho an'ny fetindreny izany, matokea amin'ny magasin Sharp. Mahazo garantie 12 volana sy service après-vente izay mividy appareil Sharp. Aza misalasala ary manantona ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. L'Association professionnelle des institutions de microfinance vous annonce la tenue de la 2e édition de la formation Gérer la performance des IMF dans le cadre du programme Assurer le fonctionnement de la microfinance qui se tiendra à l'hôtel Colbert en Tanarine du 11 au 22 mai 2015. Formation initiée et dirigée par le Centre international de formation de l'OIT pour renforcer les capacités des dirigeants et des futurs cadres dirigeants. Pour plus d'informations, contactez le 033 37 510 15 020 22 523 27 ou s'adresser directement au bureau de la PMF à Soavmao, place limitée. Ny azony vanikolaka, ny taninandriny ny tsara, ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 Nari 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Libertalia Music Records, yes with you, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai, Miza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, dans semaine, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Dedeke, Sax Machine Fruit Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes We Do, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Amphituraliv. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboka lasy tomboka avy amin'izao asabotsy hariva izao miarabanao tonga soa tanatin'ny fampalam-baovao ny fahita lavitra Kolo TV manansanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianana ben'ny avy hatrano isantarantsika ny fiarana amin'ny tianio ity mizarazara ny hevitra eo amin'ny samy mpanao politika momba ny fanovanana atao tamin'ny bileta tokana
tokony hamafisina ny fanaraha-maso ataon'ny fiarahamonim-pirenena ho ny vondrona eropeana ny akamaroany antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena samy manakina ny fanovanana ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny bileta tokana ampiasaina amin'ny fifidianana kominaly. Isan'izany ny sefa-fisy ny antoko efa nisedra fifidianana maro toy ny malagasy miara-miainga etsaka ilany kosa nefa ny misy mpanjakana Arivo Rakotovao izay sady filoha nasionaly ny antoko HVM ihany koa nanamafy fa tsy tokony hametraka olana ny fiovana misy. Fanatediny Ernine Rapary. Voakina mafy ny fitondram-panjakana momba ilay hoe sady tsy misy anarana ny tsy misy sary sy ny bileta tokana ampiasaina amin'ny fifidianana kominaly ho avy izao. Fampinanana amboli ny vahoaka malagasy no andraisan'ny ankamaroan'ny mpanao politika indidim-panjakana iny. Midika ho tsy fahavononana eo amin'ny fitondram-panjakana ny fanapa-kevitra tahaka ireny raha nambaran'ny filoha nasionala ny antoko malagasy miara-miainga. Tsy milamina ny fanomanana fifidianana io fa atao amboletra foana ilay izy ary ny amboletra ohatran'izao ihany no miteraka korotana eto amin'ny firenena. Ka aminay zany ny fanjakana mihitsy androany no miezaka manakorotana amin'ny firenena ka somary hafahafa ihany fa tsy ekena aloha ny fanilikiliana an'izany. Mety azo tombony ange izay antoko politika fa tsy ny tombony ho an'ny antoko politika ny zava-dehibe fa ny fahafahany vahoaka malagasy maneho hevitra madio ary izay no ampilamina ny firenena. Itsakilan'izay kosa ny avy ao anivon'ny fitondram-panjakana ny laza fa ino ny lalàna dia ino no arahany. Ity lalàna ity izay efa 7 andro mialohan'ny fikatoana ny fepitoana fikarakarana taratasy ho an'izay kandida irosaka hofidiana vao nivoaka. Fanjakana mamoaka an'izany. Io ohatrany hoe hanao baolina zao dia zao ny lalàna amin'io tournoi io dia na ianao na manao na tsy manao io tsy maintsy misy manahirana foana. Fa dia anjaran'izay zany ny HVM dia hoe raha io zany no izy dia ny oman'izay dia izay ny ataonay fa izay tsy dia manana hoe andeha mboly famaly amin'io indray na hoe alao io atao na tsy atao. Misy mahatsara misy maharatsy azy foana io fa ekenany an'ny fanjakana dia atao izy. Nandeo aza nefa izay zavorivory rehetra amin'ny fanomanana fifidianana izay tahaka ireo antoko rehetra ao amin'ny alliance ny laza ny fahavonona ny atrika fifidianana ny antoko malagasy miara-miainga. Nampitandrina ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo ny amin'ny tsy hanaovana takalinaina ny malagasy noho ny resaka politika. Zay tsy mandositra fifidianana zany ary samy atrika fifidianana tamin'ny sehatra rehetrarehetra fa fifidianana tokony ao anatin'ny mangarahara no atao fa tsy mifamitapitaka ary tsy hoe mampitandrina foana zay fa tsy hoe fanovaovana an'io décret lalàna sy ny rehetrarehetra io dia hoe andresy akory ny antoko ny fanjakana fa io any amin'ny farany tsy maintsy mivoaka malagasy foana amin'ny mandresy amin'ny zavatra tsy ara-dalàna rehetrarehetra ary efa tantaka amin'ny firenena efa nampiseho an'izany. Tsy hitovy amin'ny fanomanana ny fifidianana fahita hatramin'izay tsy hisy mpanara-maso vahiny ity fifidianana kominaly ity raha nambaran'ny solotena maharitra ny vondrona eropeanina eto amintsika Antonio Benedito Sanchez. Anjaran'ny fiarahamonim-pirenena ny manao izany fanaraha-maso izany raha nambarany hatrany. Ny fahitako azy dia fandaminana anatiny izany ka tsy tokony aneo hevitra mikasika izany ny tenako. Tsy hisy mpanara-maso iraisam-pirenena ity fifidianana kominaly ity nefa mino aho fa efa ampy fa matorana sitraikefa ny fiarahamonim-pirenena malagasy hanao izany fanaraha-maso izany. Itsakilan'izay nanamafy ihany koa ny mahasoivon'ny Afrika Atsimo miasa eto amintsika fa mbola mila fifampiresahana ny mikasika izany. Tsy mazava kosa ny fitsipy-dalao tian'ny mpitondra fanjakana petraka amin'ity fifidianana kominaly ity hoy ny filohan'ny KMF Knoe. Tara loatra ny fanapa-kevitra noraisin'ny mpitondra mikasika ny fanovana ny endriky ny bileta tokana. Ny zavatra voalohany tiana mafisina dia tsy migarantira ny atao hoe neutralité ny administration ny fanaovana lalàna na fanaovana lalàna ao anatina ataontsika hoe fananana efa misokatra. Aminay zany dia tsy tokony hisy fanaovana lalàna intsony rehefa ohatra ka nandeha ny convocation des électeurs satria everina fa tokony efa vahoamana daholo ny lalàna rehetra vao manao ny convocation des électeurs. Mbola vao ety ampiandohana dia efa maro ny kina eo amin'ny fomba ny karakarana ny fifidianana kominaly. Maro ny manamafy fa fifidianana natao ametrahana ny olon'ny mpitondra eny amin'ny komuna izany. Raha ny zava-misy ankehitriny sarotra ny azona toko fa hoeken'ny rehetra ny voaka-pifidianana ivoaka eo. Tsy mbola hita taratra ihany koa nefa ny mety ho fisian'ny fiaraha-midinika eo amin'ireo voakasika izany rehetra izany. Hatreto miziriziry amin'ny heviny sy mametraka ny fepetra rehetra ny fitondrana.
fanatonga fanambarana eto ampelatana ny fikambanana politika iarakisika sy ny kandida amin'ny fifidianana kominaly miarady aminy any amin'ny faritra atsimo andrefana toy izao ny votoatin'izany fanambarana izany. Voalohany takina ny fanafoanana tsy misy atakandro ilay didim-panjakana manafoana ny anarana sy ny sary amin'ny bileta tokana. Faharoa takina ny fanovana ny seni tamin'ny endriny ankehitriny satria tsy ahitana taratra intsony ny fifandajan-kery politika misy eo amin'ny anteny miram-pirenena malagasy. Fahatelo takina ny andinina amin'izao fivoriana ara-potoana izao ilay tolo-dalàna roa sy ny antoko politika malagasy miara-miainga eny anivon'ny anteny miram-pirenena mikasika ny fanovana ny seni malagasy. Fahaefatra ary ny fiarovana sahala amin'ny anak'Andriamaso sy ny anteny miram-pirenena ankehitriny. Nambaran'izy ireo ihany koa fa very anjavo ny ezaka hametrahana ny tena demokrasia amin'ny alalan'ny fifidianana mangarara seken'ny rehetra mandady ny trambo amin'ny fikasan-dratsy ny mpanao politika hanao fifidianana tsy misy famantarana ny kandida. Tompona andraikitra maro moa manao sy ny izany tanontolo iara tamin'ity androany ity. Fa mikasika ny fampiavanam-pirenena kosa indray tsy misy resy lahatra amin'ny fandravana androm-panjakana voasoratra ao amin'ny fehi-kevitry teny amin'ny CCI Vato ny ankamaroany ny mpisehatra politika hiteraka fiemorana ho an'ny firenena. Ny fantanterahana izany raha nambara ny praiminisitra teo aloha Omer Berzika mikasika ny fikononkononana fanonganana ny filoham-pirenena miainga eny amin'ny anteny miram-pirenena kosa nandany fisinjany ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany. Fanadetiny Elinina Rabary. Na fanarvana tanteraka ny anteny miram-pirenena na fanampinisy ireo solombavambahoaka amin'ny fananganana assemblée constituante na ihany koa fikitiana lalam-panorenana samy tsy mbola misy lahara-pahamehana ankehitriny raha ny nambarany praiminisitra teo aloha Omer Berzika. Fandanimbolam-panjakana sy fandaniana fotoana ny fanaovana izany saingy tsy hitondra fampandrosoana raha ny nambarany hatrany. Amiko tsy lahara-pahamehana mihitsy ny fandravana ny institution rehetrarehetra na ny androm-panjakana rehetrarehetra. Ny antony dia zao sarotra ny amerina an'izany amin'izao fotoana izao. Fomba ahoana no anaovana an'izany, vola avieza no anaovana an'izany. Sao dia lahy mbola io volam-bahoaka ihany koa no olanina amin'ny tsistikany. Ity resaka fandravana na fikitiana ny anteny miram-pirenena ity izay tsy nahafaly ireo solombavambahoaka eny Tsimbazaza efa niainga teny amin'ity androm-panjakana ity ny resaka fanonganana ny gouvernemanta hatramin'ny fanonganana ny filoham-pirenena na ny motion d'empêchement toy izay natao tamin'ny filoha teo aloha Zavelbert. Nandamafy ny fizahizany kosa ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany. Zahay amin'izao fotoana izao zany dia mahatsapa fa ilaina ho an'ny firenena no miroso eo amin'ny fametrahana ny rafitra rehetrarehetra izay tokony ho hisy araka ny voalaza amin'ny lalam-panorenana. Ka ny dingana izay efa vita tsy tokony hiverenina intsony fa ny firosoana satria ny vahoaka dia efa ela ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fiainana ao anatin'ny fahasahiranana. Mbola resabe hatramin'izao ny momba izay tena vokatry ny tao amin'ny dinika nasionaly notarin'ny FFKM teny Ivato nandritra ny 5 andro. Tsy mbola fantatra hoe roviana no ampiarina na ihany koa ampiarina ihany ve izany. Mbola fanontaniana ihany koa ny hoe rehefa amin'ny resaka inona no mampitroatra ny solombavambahoaka. Raha ny hita treto isaky ny misy tombotsoa voakitikitika vao miainga ny fampitandremana maro samihafa. Eo amin'ny lafiny diplomasia nankalazaina tamin'ity androany ity ny andron'ny firenena Europeana na ny Journée de l'Europe ka isan'ny nankalaza izany ny solotena maharitra izy ireo eto Madagasikara. Vahiny manakaja maro no nasaina tamin'izany ka isan'izany nisy mpanjakana Riva Kotovao sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena notrony ny solotena ara-diplomatika maro avy amin'ny firenen-kafa. Teo ihany koa ny fanatrihan'ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena. Nambarany solotena mahatry ny vondrona Europeana eto Madagasikara Antonio Sanchez Benedito tamin'izany fa taona ny famerena ny fiara-miasa feno ny vondrona Europeana sy Madagasikara ity taona ity antenan'izy ireo fa nampy amin'ny fanetsehana ny toe-karena sy hanatsarana ny sosialim-bahoaka ihany koa izany efa nisy ny fanampiana 5.20 tapitrisa euro nomeny ny vondrona Europeana ho mariky ny fiverenany ny fatokisan'izy ireo. Mbola andrasana kosa nefa ny fanatsarana ny fampiodiana ny orinasa-mpanjakana toy ny Jirama sy ny Air Madagascar. Fa lafim-baovao afa kosa indray sanatria ve fampianatra ny lanjan'ny atao hoe anarantsika malagasy taranaka ankehitriny. Raharaham-pirenena no resaka eto ady-hevitra be ny hoe inona no olana raha sady tsy misy sary no tsy asiana anarana ilay bileta tokana hifidianana ny ben'ny tanàna ao ny mpanao politika no manaiky izany ao ihany koa anefa ireo izay tsy manaiky izany. Indao kosa ho jerentsika araka ny fotom-pisaina sy ny fomba fijery mifandraiky amin'ny fiarahamonina malagasy izany ato anatiny ity matoa-dalatsoratra no soratany Enikaza Rakotomanantsoa ity.
mety isy ilaza fa ny antoko politika HVM sy ireo mpiaradia aminy no mahazo tombony amin'ity kandida hofidiana tsy aseho anarana na sary ity satria tsy mahita kandida goavana izy ireo. Mety isy ihany koa anefa ny teny fa ny alliance no ahazo tombony amin'izany noho izy ireo izay mamerimberina ny tsy tokony hanimpona tsangan'olona intsony amin'ny resaka politika. Akoatra ireo ady hevitra politika ireo anefa misy fanontaniana goavambe izay toy ny adin'ny rehetra maneho hevitra dia ny hoe mifanaraka amin'ny fotom-pisainana malagasy ve izany. Iaraha mahalala fa sarotiny ary sarom-piaro amin'ny anarana ny malagasy. Voninahitra izany hoe mitondra ny anaran-dray. Mifamatotra amin'ny fototra ny aviana sy ny tanindrazana ny anarana fisandratana hoy ny Ntaolo. Ary fahotana mahafaty izany hoe mandiso na mampifamadika anaran'olona izany teo amin'ny fiarahamonina malagasy. Na dia amin'ny raharaham-pianakaviana tsotra sy ny raharaham-pokon'olona aza amin'ny alalan'ny fanononana anarana no ahatsiarovan'ny mpianakavy na ny fiarahamonina fa na havita didy na ndray andraikitra na tsy ny olona iray. Izany no mahafady ny hoe mihinankina tsy fantatra anarana. Tahaka izany ihany koa ny sary. Io no fanehoana ho hitan'ny maso ny hoe iza ny olona iray. Na tamin'ny fotoana tsy mbola niparitahan'ny soratra aza, efa nisy ny lovatsofina ary nampitaina tamin'izany ny mombamomba ny olona iray, nanamarika vanim-potoana iray, ary ny ampita tamin'ny taranaka faramandimby ny famaritana hita maso, ny bika amanendriky ny olona iray everin'ny fiarahamonina fa tokony ho fantatry ny taranaka faramandimby. Eo amin'ny raharaham-pianakaviana sy ny fiarahamonina ary ny tantara araka izany, manana ny lanjany hatrany ny anarana sy ny sary, maika fa ity resam-pifidianana izay raharaham-pirenena mahakasika ny malagasy 2020 tapitrisa ity. Be ny tanàna no resaka eto, be ny tanàna misy vahoaka mahay mamaky teny sy manoratra fa tsy hoe vahoaka tsy mahay manavaka afa-tsy loko na kisarisary boribory sy mirazoro fotsiny. Tsy any amin'ny antoko na ny vondrona HVM Team MTS, na any amin'ny antoko na ny vondrona alliance ahitana ireo antoko politika 10 mitambatra ny fanontaniana no mipetraka. Samy manana ny tanjony sy ny hevitra toanana ireo ary samy misintona any amin'izay mapety azy. Eo amin'ny gouvernemanta malagasy izay mahafantatra ny vahoaka malagasy sy ny senita mpikarakara ny fifidianana handraisa ny vahoaka malagasy anjara izay verina fa tsy tokony andany any no mipetraka ny fanontaniana. Nisy fampianarana ny vahoaka hifidy sary famantarana efa natao ve teto amin'ny firenena hatramin'izay. Anao ahoana ireo izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra nefa mahalala endrika sy sary an'ilay kandida tiany hofidiana. Ampy ve ny 20 andro hanaovana fampelezan-kevitra hitaizana ny vahoaka hiatrika izany. Nahoana no tsy natao tao anatin'ny lalam-pifidianana ny endriky ny bileta tokana sy ny fipetra takiana amin'izany. Na any amin'ireo firenena goavana tsy misy afa-tsy antoko politika lehibe 2 na 3 ary tsy miankina vitsivitsy aza, farafaharatsiny tsy maintsy misy ny sarin'ny kandida ny bileta arotsaka. Manoloana izany, na tiana na tsy tiana, maro ny ahatsy havanana amin'ity fanapahan-kevitry ny fanjakana ity ka ilazany sasany fa antony politika ampandaniana kandida tsy fanta-bahoaka na tsy manombahoaka ary fikafika politika izany. Mila fanazavana sy fanentanana. Fataoriany fametraha-pialany ny PDS ny asina Andriamanjato maro ny tombatomana nandeha teto Andrenivohitra momba ny tena antony resan'izany fanapahan-kevitra izany. Ny tsy fahazoana vola iasana no antony verimberina, tranga izay nolavy ny minisym-panjakana Rivo Rakotovao androany momba ny fako manokana, resaka fitantanana no olana ho ny Taleny Samva. Fanadetiny Michel Ranartsona. Tsy afa-nanoatra ve ny PDS Andriamanjato ny asina, ny tsy fanampiany ny fanjakana ny komina ve no antony mampitarasoka ny asa rehetra atao toy ny fanamboaran-dalana sy ny fanaripako, antony politika momba ny fahafahamana hevitra mialoha, mandritra sy ny aoriany ny fifidianana no antony nampitainy ny tompona ndraikitra ny serasera ny fametrahan'ny fialana. Nanamafy ny minisym-panjakana androany fa tsy ny fanjakana no olana ho an'Antananarivo. Tsy fantatro moa ny any amin'ny ministera hafa fa mety mizatra mifandisy fotsiny za fa ny anay ary ny tao aminay ny nanasorana zay nanome ny commune manome ny Samva mamanampy azy fa mety tsy ampy tokoa aloha ny natao tany satria tsy ampy mihitsy ny vola rehetrarehetra fa raha tsy hoe nalefany aminay akory ny vola tokony ho alefany aminay.
na inona aloha ambarana inona ny zava-misy tsy mahetsika ny komina tsy vita ny asany miraikitra be ny fanamboaran-dalana misatra ny fanariana ny fako eto amin'ny renivohitry Madagasikara tsy misy ihany koa ny tatitra mazava momba ny vola marina ampiasainy nataon'ireo mpitondra ny komina ny fandimby ka nampanano sarotra ny finizarana ny hoe iza marina tsy nahavita ny asany teo anelanela ny taona 2020 2020 ary 2020 izao no anana ny mpanao gazety Tarehimarika nomeny primatura lefitra tamin'izany fotoana izany izay sahana ny fanajariana ny tany ny vola 2 miliara isa-taona ny komina Antananarivo renivohitra hampandehanana ny raharaha ankoatr'ireo kosa hatramin'ny taona 2020 nahatratra 5,7 miliara ariary ny fanampina nomeny ny primatura lefitra ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra tafitra tao anatin'izany ny fahavitany ireo fotodrafitra sagoavana tamin'izany fotoana izany toy ny lapan'ny tanàna Antananarivo ny fanamboarana ny Tsonjombe ny fanarenana sy ny fanamboarana ary ny fanadiovana ireo lakan-drano rehetra eto an-drenivohitra sy ny fanariana ny fako tamin'ny alàna ny fanomezana fiarabe miisa 9 avy amin'ny primatura lefitra misano ny fampandrosoana sy ny fananjariana ny tany tamin'izany fotoana izany arak'izany tsy afaka miteny ny tompon'andraikitra ny komina fa olona teo amin'ny famatsiana ara-bola nisy mazava izany fa na dia nisy aza ny fitobahan'ny fako sy ny fahatarany ny fanamboaran-dalana teto an-drenivohitra tamin'ireny manodidina ireny tsy olana ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana no antony fa olana ara-pitantanana mbola mitoetra ty aoriana io olana io amin'ny fitantanana io na dia eo amin'ny fanalana ny fako eto an-drenivohitra aza hoy ny Italien Isamiva fandaminana ao koa ny ara-bola ary tao koa ny tsy fanana fitaovana fa amin'izao fotoana izao dia manao ny fomba rehetra ny Samiva zany fanalana ny fako dia efa tonga amin'izany stady zany sika amin'izao fotoana izao. Ankehitriny ho Antananarivo mbola mampitolagaga ny mponina ny fako na dia taona ny fahadiovana aza ny taona 2020 araka ny toromarika nomeny ny filoham-pirenena malagasy. Amin'izao fotoana izao ny taratasy goavana miisa 2 mikasika ny raharaha ny Drameny efa vita fanadihadiana no ampelantanan'ny Bianco miandry ny fametrahana izany eo anivon'ny chaîne spéciale na ny fitsarana manokana isahana nyity raharaha ny Dramena ity ny tsy fampiarana lalana no olana mipetraka tsy ahafahana mamey izay fanondranana ny Andramena antsokosoko izay aroany andindiny miaraka amin'ny Michel Aranarsson. Aferana Andramena ny voalohany taona sy ny farany taona 2020 ireo ny fanadihadiana vitan'ny Bianco hatreto tompony andraikitra ambony eo amin'ny fitondrana no voasaringotra amin'izany raha ny fanazavana azo saingy tsy voaka ny valin'ny fanadihadiana mialohan'ny fametrahana ny chaîne spéciale. Efa misy dossier efa vitanay ao azo efa tongotra ny fitsarana fa miandry apetraka tsara le fitsarana zay isahana ny bois de rose zay le zany voalefanay ty efa isy izay ihany ve dina ny antsony tsy andrasana an'izay le dossier mikasika ny trafikana Andramena ao aminay zany zao dia anankiroa ny efa eo andala mpamarana anazy mitranga niseho tany amin'ny voalohany taona 2020 ndray dia ndray taty amin'ny faraparany taona 2020. Tsy ny Bianco ireriana nefa ny miandrana ny fametrahana izay chaîne spéciale izay isan'ireo miandrana izany ihany koa ny eo avy eo anivo ny AVG izay manamafy fa hatreto tsy misy ny fampiarana ny lalàna. Misy foana ny engagement politique sy ny fanaovana sonia an'ireny lalàna ireny eto amintsika fa le fampiarana azy foana ny tena olana zany efa tamin'ny 5 février tamin'ny 2014 zao nefa hoe filohan'ny république ny teny izay hoe hosamborintsika daholo ny rehetrarehetra mbola tsy nisy zao hatramin'izao. Dia izay zany manantena fa fivoahana io zany mba hanafaingana zavatra fa ny amin'ny akapobeany fiheverana azy tsy zavatra tena iva eto Madagasikara raha tsy miverina amin'le fanjakana tandalana tena izy mihitsy tsika zany hoe sambory ny mpangalatra. Mampimetra ambany tanina ny antony tsy nampiarana ny lalàna hatramin'izay amaolana ary ve ny fametrahana ny chaîne spéciale dossier izavy no sahan'izany hatreto fanontaniana tsy misy valiny ireo ary andrasana ny toiny. Nanambara moa ny Prime Ministre Jean Ravelinarivo tamin'ny fahitalavim-pirenena sy ny fahitalavitra tsy miankina iray eto an-drenivohitra fa apetraka mialoha ny faran'ny volana Jona io izay fitsarana manokana isahana ny elaka momba ny harem-pirenena izay andrasana arak'izany ny toy ny raharaha ity sy ny hoe iza marina ireo mpanao Andramena na ireo gropone manao izany. Fa lafim-baovao kosa indray izy atsika ny fiarahana amin'ny ity hariva ity
Ny fiarikarenany amin'ny totopatin'Antaninarenina manodidina ny 4 tapitrisa ariary isan'andro ny vola mihodina eny amin'ny totopatin'Antaninarenina araka ny fanadihadiana natao tamin'ny mpivarotra izay misy eo amin'ny 90 eo. Ny fahabetsahan'ny mpandalo no isany safidian'izy ireo amin'ny toerana iny. Miena kosa ny vahiny mpizahatany tonga miantsena eny amin'ny totopaty ato anatin'ny herintaona eo izao. Arao ny fanadihana miaraka amin'ny Olive Antriniala. Ankoatra ny tantarany, ankehitriny miavaka amin'ny seha-piariana ny toerana eny amin'ny totopatin'Antaninarenina ary manana ny lanjany. Mpivarotra amoron-dalana saingy tsy dia voahentsika toy ireo eny Analakely sy ny sisa no eny amin'ny totopatin'Antaninarenina. Efatra amin'ny taona 70 sy 700 tany ho any no nanomboka ny tompon-teny izy ireo. Tsy hoe alina fa mantsa be atika raha vitanao Antaninarenina ndre olona favoriana. Zay kosa ve dia eto favori be eto Antaninarenina eto misy ny vola. Aity milamina tsy hoe helingelina aty tsy tsy arabe tsy inona aty. Piéton mandeha aty fa tsy tomobile. Lamina aty. Vazany roa. Migasy FMG tsy mitovy. Tsy mitovy valeran'ny vola ampiasaina. Samy miteny na ny mpivarotra mipetraka sy mamelatra andatabatra na ny mpivarotra mandendeha, saika entana lafo vidy vita malagasy zato isan-jato, isitomana ireo vahiny no amidiny izy ireo. Ity asa tanana ity ohatra, familiana sambo atao haingon-trano, mihoatra ny iray hetsy no hanimbanana azy, ary miovaova araka ny mpanjifa no andatsahana ny vidiny. Arakarakako, mety vazaha, mety gasy, tian'le tany ihany no vidy. Amboarina kely ka, rehefa gasy dia amboarina vidiny. Miankina amin'ny sansa rehefa mahazo dia lafo daholo entana, rehefa tsy mahazo dia tsy mitondra modina ariary araka. Tsy mampitavidy amin'ny hafa na miady varotra ny ankamaroan'ireo vahiny, mahafohy vola avy hatrany izy ireo rehefa misy entana mahasarika azy. Kapa roa mitotaly 5,000 ariary, akanjon-jaza 4,000 ariary, ary fitaovana an-dakozia 5,000 sy 2,000 ariary no novidiny ity vahiny iray sendrana ity. Je vais en profiter d'acheter quelque chose de joli pour emmener chez moi. Bon, je peux pas dire vraiment parce que je peux pas comparer avec rien, mais bon, je crois que j'ai eu un bon prix. Efa miana kosa ny mpizahatany tonga miantsena eny noho ny antony maro samihafa. Manimba ny tsena ihany koa ireo vehivavy malagasy misakaiza amin'ny vahiny izay mampidina ny heverin'ireo mpivarotra ireo fa tokony mba ho tombony ho azy ireo. Misy ny vahiny te hividy zavatra dia le malagasy miaraka aminy no manampy eto le vahiny. Indraindray vidiny entanao ohatra tombananao mba ambonimbony dia izy ny tonga dia manana anazy. Turista taloha betsaka fa zao tsy dia misy turista mihitsy le zava-misy amin'izao e. Karazana entam-barotra maro no hita eny Antaninarenina fa ireo vokatra malagasy no mibatoerana. Indraindray mifamaly amin'ny mpiasan'ny fivondronana ny mpivarotra, tsy matetika toy ny eny Analakely sy ny tsena hafa nefa izany. Ankoatra ny azakazaka madinika, ny tolotra sy ny tinady rehetra eo amin'ity totopato ity, isan'ny mampalaza azy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fankalazana ny Festival du Jazz. Efa nahaforona ilay atao hoe Jazz Totopato, isan'ny misokatra voalohany eo amin'ireo pejy aterineto raha vao mikaroka momba io totopato io. Faniasan'ny mpanera eny amin'ny fiantsona ny taxi brosy indray no entina amintsika androany. Ato anatin'ny fampahalam-baovao momba ny mpanera miazakazaka manenjika taxi sy fiara mitatitra olona ahitany entana miazon'ny faritra iny. Mpanera tsy ara-dalàna ny ankamaroan'izy ireny saingy eken'ny kooperativa ny Fisiny Anjatono no mivelona amin'ity asa ity eny Ambodivona izay nanaovany Doany Andrianjatovo ity fanadihadiana manaraka ity. Adiny 20 isan'andro hihaja no miazakazaka mandroso sy miverina eto Ambodivona mitady mpandeha ny taxi brosy ny kooperativa izay efa mifanaraka aminy. Amin'ny 5 maraina izy no efa tonga eto ary maty masoandro vao mody. Tomboka maraina eto miazakazaka amin'ny eto mpanaparivin'ny andro mpafen'ny tomobile. Tsy mana fotoana hipetrapetrahany haja nisan'ny olona voasarika no miantoka ny vola miditra isan'andro. Ny 10 isan-jaton'ny saran-dalan'ny olona iray amin'ny taxi brosy no vola raisiny mpanera amin'ny kooperativa iray. Izay zany tsy mikarama hoe ohatrin'ny isaky olona fa ny anay zao miankina ny tomobile lasa mety eo mahazo 50 isan'andro eo zany. Efa zatra ny azakazaky ny mpanera ny mpandeha sy ny olona mandalo eto amin'ny fiantsonana ny taxi brosy eto Ambodivona. Etsakilany misy ihany koa ny tsy mahatoky loatra noho ny fisolokiny izay efa nahazo azy ka manao famandria-toerana mialoha. Tsy matahotra satria efa azo antoka zany le mpanera ny ahafantarana tena mpanera marina zany misy batsy. Nao réservation amin'ny chauffeur zay dia efa tsy mila mpanera intsony.
miteraka fahasorenina ho an'ny mpanjifa matetika ny fanerenankolaka sy ny fifandroritana amin'ny samy mpanera voaporofony fahamaroan'izy ireo fa sehatra mila fanadiovana ny fampanaraha-penitra ny tontolon'ny fitaterana eto amintsika. Tokony ezaka zany ny mpandeha hoe hitandrina tsy hanome an'le entany ho an'le mpanera am'le misitositona an'le entana zany. Tokony hoe tazominy ihany zany le entany hoe alao fa zay mahafantatra ny birao idiranay. Arakaraka ny isan'ny mpandeha ny tahan'ny vola omena ary amin'ny fandehanan'ny fiara izay voazarainy izany. Kolotsaina fampifadiana ny filozofia ny Rastafari sy ny fahatsiarovana ny mahery fo tsy tafaty tamin'ny ady lehibe metraka mari-pahatsiarovana eny amin'ny tsangam-bato fahatsiarovana ny namoniany eny Ambohimanarina ny fikambanan'ny Rasta eto Madagasikara eto an-toerana. Fahatsiarovana izay mifandraika indrindra amin'ny fahatsiarovana nahafatesan'ny Bob Marley ny faha 12 ny volana Mey. Arao ny fanadihadiany Zora Kotondrina. 10 taona izay no nitsanganan'ity tsangam-bato fahatsiarovana ireo malagasy namoniainy ary tsy hitafaty tamin'ireo ady lehibe nanavotana ny Frantsa. Tantara mipetraka ho an'ny tanàna Ambohimanarina ity tsangam-bato ity. Ity tsangam-bato ity zany manamarika tamin'ireo ray aman-dreninay taloha tamin'ny ady lehibe voalohany sy faharoa. Dia raha tena mandinika moa zany nareo amin'ilay tsangam-bato dia misy solotena isaky ny fokotaninay izy ireo. Misy Tanjombe, Betafo, Atanety ohatrohatr'izany. Io zany tsangam-baton'ny miaramila ny tany a Frantsa tamin'ny deuxième guerre mondiale dia première guerre mondiale. Ametraka fehezam-boninkazo eto ireo fikambanan'ny Rasta ety amin'ny manodidina. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fahatsiarovan'izy ireo ny fa 430 taona nahafatesan'ny Bob Marley ilay mpanjakan'ny gadokira reggae. Atsiarovana an'ireo mahery fony tany-drazana izay niady tamin'ny ady lehibe voalohany sy faharoa ka ireo moa maty any amin'ny tany nady tany Frantsa tany dia fahatsiarovana anazy ireo zany satria hoe mahery fo amin'ny firenena dia mametsaka zany izay ao anatin'izao andro anetsiketsehanay izao dia marianay ho vakoka zany izy ity satria manamarika tolona zany dia hitanay hoe mbola tsy vita ny tolona manerana an'izao tontolo izao dia ho azy ireo tafiditra ao anatin'ny filozofia izay iainan'ireo Rasta ny fitiavan-tanindrazana. Antony ny safidianana ity toerana ity anaovana izany fahatsiarovana izany. Tsangam-bato izay toa adinon'ny fisiny takon'ny fitadiavan'ny mponina ity isan'andro. Fotoam-pahatsiarovana izay arahin'ny mozika reggae sy ny famelabelarana mikasika ny Rastafari. Anetananay any retsaretsa ao anatin'izao zavatra ataonay izao hoe ilaina ny fifankatiavana, ny firaisankina, ny fifanajana ao anatin'ny filaminana sy ny fandeferana. Anaty fehezam-boninkazo eto amin'ity tsangam-baton'ny ady lehibe ity zay dia misy hetsika sy festival reggae ao amin'ny sehatra maitso Ambohimanarina nosy vavaka irahanay amin'ireo namana sy mpakafy ny gadona reggae eto amin'ny tanàna. Raha ampitso no mametraka ny fahatsiarovana eto ny fikambanan'ny Rasta raha toa ka ny faha 12 ny volana Mey no ahatsiarovan'izy ireo ny nahafatesan'ny Bob Marley. Mikasika izay fahatsiarovana izay indrindra vahintsika eto anatin'ny fampalam-baovao amin'ity androany ity. Andriamatoa Maurice Velo izay filohan'ny fikambanana Arms na andriam-bahoaka Rastafari malagasy sy ny soatoavany. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao. Miarabanao tompoko, miarabanao. Eny ary araka ny efa narahinao tao anatin'ny fanadihadiana teo moa dia misy ny tsiay izay ho tanterahanareo raha ampitso tsy hanina fahatesan'ny Bob Marley izy io izay ankalazaina amin'ny alatsinainy io avy izao. Inona no antony safidiananareo an'io toerana io anaovana ny fanatanterahana an'izay tsiay izay? Inona no ifandraisany amin'ny Bob Marley? Mialatsiny voalohany indrindra aloha isaorantsika Andriamanitra avy naharon-tanana mahatongotra antsika dia isaoranako ianao raha matoa kely miando mampiatrano amin'ny fandaharana tahaka izao. Voalohany indrindra aloha hoe marobe any zavatra mifamaofao eto ambonin'ny tany dia misy koa zany zavatra be da be tsy mahazava tsony mihitsy eto amin'ny firenentsika. Marobe zany ireo le razantsika nitaky an'izany hoe fahafahana, fitoniana, fifankatiavana. Nefany ohatrany hoe mitrangatranga matetitetika eny ananany dôly any le tsy fanarahana izay soratra tamin'ny voalohany izay. Ankehitriny zany misy dingana voalohany nataon'ny Amsa
dia dingana faharoa koa efa vita zao mety amin'ny dingana fahatelo a eo amin'ny tsangambato ny mahery fo eo ambo manarina raha zambe iombonan'ireo fa ny faritra ambo manarina araiky amin'ny telopolo fokotany zany a mba mametraka hoe andao isika iara-mosala ara-piralaina mba hijeriny hoe ity ny nevin'ny fanavotam-pirenena ity ny nevin'ny tsy fahakatoavana ny ireo zanatany mpanao tsinitsinina dia ireo vahiny mpanao bodingerona marobe ny zavatra mitranga momba zany ka na ny andaniny ato na ny andaniny ato zany a dia manana olona na fohy daholo ka zavatra tahaka an'izany zany no nentina namoizana azy a mba ampifandranilana zany eo amin'le hoe tsy dia ahoany atin'ny resaka 29 mars ihany nitrangany zavatra tahaka izany fa azo atao tsara koa noho ninona afaty amin'ilay rastamana zany zao amin'le hoe izay dia mandala ny kolotsaina mamalagasy a izay koa dia mandala ny hoe zay voalaza sy voasoratra ao anaty amin'ny baiboly. Inona ary le tanjona le filozofia tianareo ampitaina ao anatin'izay? Ny tanjona filozofia tena ampitaina zany dia ny hoe mba tsy hanadinovantsika malagasy zany na fahatraiza na fahatraiza na fokizy izy na fokizy izy a fa mba tokony hiainga any amin'ireo le razambentsika daholo a ny zavatra rehetra zay ataontsika anasoavana ny tenatsika sy ireo taranaka faramandimby fa tsy mety manko raha ohatra ka ovaitsika le famonotenan'ny olona taloha mafy ane zany hoe mamono tena vonovonona fotsiny amin'ny hoe fanavotana olona any ivelany ka mba napotana zany lolona any ivelany dia tsy azo hidirana lalina moa zany aty amin'ny rasa satria misy zavatra be tabe ao anatin'ny fitondram-panjakana anjaran'ny zareo zany fa hatreto zany a ny anay dia ny hoe aloha mba hiaraka mba atsiaro an'ireo le lasatra amin'izay e fa mba hisin'ny tombotsoa ohatran'izany mba eny ary teny farany angamba ny teny farany zany mbola isorana ihany aloha Andriamanitra namelantsika ny tafateto dia isorana koa ireo mpanarabaovao a dia indrindrandrindra isoranay zany a ianareo atankolo TV FM napetrano anay ary io moa amin'le tena rastamanana hoe tondro tanana tsy nandoavana ariary mihitsy a izao programma etan'Kolo TV FM zao a fa dia mahay-poana ka dia isoranay ianareo a isorantsika daholo indrindra nanaraka an'ity fandaran'ity sotra tompoko. Tohizatsika eo amin'izay lafi ny kolotsaina izay hatrany ny fampahalalam-baovao efa mafampana ny fanomanana ilay festival de musique libertalia izay tanterahana amin'ny fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana may ho avy izao. Tarika maromaro no efa nanao famerenana amin'izao fotoana izao isan'izany ny tarika miminy izay amin'ny mpandray anjara manao ny famerenana tetsy amin'ny coup d'état tamin'ity androany ity. Ity tarika ity izay miavaka amin'ny fitondrana ny mozika avy any amin'ny faritra Atsimo andrefana ary ny fanampanazavana sy ny sombitsombiny tamin'ny famerenana izay notanterahin'izy ireo. Amin'izao fotoana zao zany tena favonina zahay satria efa manakaikaiky koa manko ny fotoana dia efa vonina tsara zahay. Zay zany mivoly muzika avy any Atsimo andrefany Madagasikara zany hoe Morongava zany hoe ny fiteny iranay zany presque fiteny avy any daholo fa mifangaro kely ohatra hoe teny français na teny anglais kely tontolo ny fanatanjahantena nentanamponina teny amin'ny vohitra andalovan'ny rally izay karakarainy fikambanana eo anivon'ny club FMMS Sam androany amin'ny mafifanana azy izay dia ina ny fitrangan'ny loza ka dia namafy sy ny fanentanana sy ny fitandremana amin'izany izy ireo ary ny andindiny miaraka amin'ny Toania Andrejatofo. Vohitra mahery ny 10 nanaovan'ny FMMS Sam fanentanana androany mandritra ny fandalovan'ny rally total izay ho tanterahan'izy ireo ny 12, 14 sy 17 may ho avy izao. Nisy ny fizarana taratasy toromarika misy ny fiarovana ny hain'ny mpijery rally sy ireo mponina amin'ny tanàna izay lalovany. Izay kilan'izay nizara fitafiana mafana ho an'ireo vohitra no lalovany ihany koa ny fikambanana WIMS izay miara-miasa amin'ny FMMS Sam. Ya, ny zavatra nataontsika androany zany dia resaka sensibilisation taty amin'ny commune izay lalovan'ny rally zany hoe misy karazana boky ohatra ny tony zany tsy boky moa zany fa flyers manazava ny misy toromarika ary loza zany indrindra resaka sécurité no nanaovana azy nampisehoana ny ankizy indrindra sy ny zay mpanabe hoe zao amin'ny zavatra tsy azo atao mandritra ny rally mba iarovana ny loza zany.
dia fampianarana ny ankizy koa zany indrindrindrindra hoe rehefa mandalo ohatra ny fiara misy ny saina malagasy eo amin'ny varavarana dia ny dikan'izay manomboka ny rally tsy tokony mihetsikehtsika intsony ary tsy tapitra zay raha tsy efa mandalo zany le antsoina hoe voiture balai misy an'ity fotsy mainty ity. Mena roa andro ireo mpifaninana natanteraka ny fijeren'ny lalana ka nanomboka androany izy ireo no nanao izany. Mandalo Carillon mitety ireo vohitra maro ary mivoaka ny anjeva ny fisotry ny fifananana. Efa vonina tanteraka ny atrika ny fifananana ireo mpifaninana sendranay nanao fitsirihana lalana androany. Nanotsika zao anatin'ireo koa dia ny anay ngamba ny découvrirany lalana efa natao tamin'ny rime ny ankabeazany dia deux passage izy ngamba ny fitainay androany ny anay nireo koa anay dia rapitsy makaina manao essai kely fiara efa vonina tsara ka ny tomobile fotsiny nanao essai tany be instant zay alina dia mbola misy problème na pompe essence kely fa apparemment raha riva indray zay manao essai ana jiro sotr'izany dia vitanay eo raha alina. Mahery ny mpifaninana andray anjara amin'ny fifananana karakaran'ny FMRSAM amin'ny titona ity. Maresaka avy any ivelany foana ny aretina Ebola ny Liberia ho ny sahampandrarany firenena mikambana misana ny fahasalamana androany aretina izay nahafatesana olona hatramin'ny 704 nandritry ny herintaona mbola mahay loatra ny efa nitompona andraikitra ary manamafy ny fiarovana manoloana izay aretina Ebola izay. Fa tokony ho amafisina ny fanaramaso ataon'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fikarakarany 50 ho ny vondrona Europeana nandritry ny fankalazana ny journée de l'Europe tamin'ity androany ity. Raharaha andramena toa taratasy govana miisa 2 mikasika izay raharaha andramena izay no efa vita fanadihadiana eo anivon'ny Bianco izay atolotra ny fitsarana manokana ny chaîne spéciale misana ny ady amin'ny fitrandrahana andramena antsokosoko. Arahintsika isan'andro aorian'ny fampalam-baovao ny mikasiky ny mpandray anjara 27 amin'ny fimana ny foire internationale de Madagascar ny fafito hatramin'ny 10 ny volana May izany hoe raha ampitso. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ity androany ity. Isaorana hatrany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany isaora manokana ireo mpanaraka ny fampalam-baovao ny Kolo TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FM any amin'ny faritany Toamasina sy ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany Antsiranana. Veloma toko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Ny fahapalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalana, nanolotra anao teo ny vaovao. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre.